miraba ny fiangonana ary manona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana fi amin'Andriamanitra raintsika riavana sy Jesosy Kristy tompo a amen. Tesalonianina voalohany a toko voalohany. Tesalonianina voalohany a toko voalohany. Nde raha antsika mamaky a ny andininy fahasivy sy ny fahafolo. Tesalonianina voalohany a toko voalohany a ny andininy fahasivy sy ny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ireny ihany no milazany aminay dia izay fidirana azonay ho aty aminareo sy ny nialanareo tamin'ny sampy iverenana amin'Andriamanitra mba hanompo an'Andriamanitra velona sy marina ary mba hiandry ny zanany avy any an-danitra izay natsangany tamin'ny maty dia Jesosy izay mpanafaka antsika amin'ny fahaverezana ho avy. Amen. Le andininy fahafolo riavana ny hoe ary mba hiandry ny zanany avy any an-danitra. Ary mba hiandry ny zanany avy any an-danitra. Io no iompana-ny afatra ho antsika fiangonana amin'izao marain'izao. Resaka fiandrasana. Resaka fiandrasana. Raha mandinika ny fiainantsika reto riavana, isika fiainantsika zany, dia mino aho fa samy atsapa hoe samy miandry isika, samy miandry zavatra isika, samy miandry isika. Fa anio maraina riavana, anio maraina dia atoron'ny tompo antsika zay tokony andrasana. Ary engane enao riavanao, hanaiky ho avaozan'ny fanahy masina. Engane enao riavanao, hanaiky ho resen'ny fanahy masina lahatra hoe ty le tena fiandrasana. Tsy mandiso zay fiandrasana hafa zany, fa tiany tena fiandrasana sao dia maty antoka ianao riavanao. Resaka fiangonana miandry. Miandry an'isy a mazava be a, miandry an' Jesosy avy any an-danitra. Miandry an' Jesosy avy any an-danitra. Misaotra an'Andriamanitra riavana raha misy sahady efa nyteny hoe eny andeha mba hiain'ny fitarian'ny fanahy masina amin'izay a, andeha tokoa hiova lasi-tsaina dia hiandry. Atoka koa ny androm-piainako sisa hiandrasako an' Jesosy avy any an-danitra. Fa tsy mandainga io teny. Ahoana raha riavana le toetran'izany olona hoe miandry zany? Ny voalohany a dia io tenen'ny apôstôly Paoly eo amin'ny andininy fahasivy io a, ny olona miandry. Ny olona miandry dia olona miala amin'ny sampy. Olona miala amin'ny sampy. Zay ny fahamarinana voalohany. Ahoana hoe ny olona miandry dia maninona? Olona miala amin'ny sampy. Io Ezekely io riavana dia mpaminany sesitany. Niaraka tamin'ny zanak'Israely natao sesitany tany Babilôna. Niaina n'izany sesitany zany izy, ary tany izy no naminany. Fa misy mpaminany anankiray Jeremia zay naminany amin'io andefasan'Andriamanitra ny zanak'Israely ho sesitany tany Babilôna io. Ary ndenge ho jerentsika ny antony nandefasana ny zanak'Israely ho sesitany tany Babilôna dia io fanompona sampy io. Jeremia 10:20. Jeremia 10:20.
ary raha fantatsika hoe nalefa sesy tanytany Babilôna ny zanak'Israely ao koa tadidin'ny fiangonana manomboka amin'io a ty Jérémie 10:20 ty ry havana. Jérémie 10:20. Rehefa anetranonareo any vaky ny Jérémie 10:20 a efatra ka hatramin'ny 1:20 fa novakintsika eto mba tsy halavan'ny fotoana dia hoe 9 sy ny 7 ny anaran'i Jesosy. Ary aza manaraka Andriamanikafa anompo azy sy ankohaka eo anatrehany, ary aza mampatezitra amin'ny asany tananareo fandrao ahatonga loza aminareo aho. Nefa tsy niaino ahy ianareo i Jehovah mba hampatezeranareo aho tamin'ny asany tananareo a ahitanareo a loza. Mampidi-doza ny fanimpody sampy. Nanaraka Andriamanikafa nanompo sampy a reto zanak'Israely a ireto. Tena alefan'Andriamanitra anetsesy tany ry havanao. Ny fanontaniana dia hoe ny olona miandry dia miala amin'ny sampy sy ny fanompoana sampy. Inona kosa ary ny sampy tompontsika fiangonana amin'izao vanim-potoana izay klasina hoe andro farany a mialohan'ny iverenan'i Jesosy zao ry havanao. Jerentsika any amin'ny Timoty izay haitsika tsara ry havana. Timoty 2. Timoty 2 toko 7. Timoty 2 toko 7 ny 1 sy ny 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aoka ho fantatrao zao fa neparany ihany dia isy andro mahory fa ny olona ho tia tena ho tia vola hatreo. Reo ny sampy anankiroa lehibe tompon'ny fiangonana amin'izao fotoana zao. Manompo ny tenany izy, manompo vola izy. Zay le izy ry havana. Manompo ny tenany izy ka tsy mieritreritra afa-tsy ny tenany, tsy mieritreritra an'Andriamanitra izy, tsy mieritreritra afa-tsy ny tenany, tsy mieritreritra ny hafa izy, tsy mieritreritra afa-tsy ny tenany izy. Tia teny izy. Ary mazava ho azy tia vola izy. Vola. Ampidi-doza zany ry havanao. Ary tsy toetran'ny olona manao zava-dehibe, zany hoe fiandrasana an' Jesosy any an-danitra izany. Zany toetsaina hoe tia tena, tia vola izany. Fa inona ny teny fampanantenana men'Andriamanitra antsika amin'ny perikopy ry havanao. Ho antsika izay tena hoe te halalany marina ka te hianaraka ny fahamarinana ka hoe hiandro marina an' Jesosy, ary tsy katekisina eto himolotra fotsiny zany hoe hiandro marina an' Jesosy zany. Ezekiela 9:30 le perikopy atsika. Ezekiela 9:30 20 raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ataovy amin'ny taranak'Israely hoe zao no lazain'i Jehovah Tompo a, tsy noho ny aminareo no anaovako izany ry taranak'Israely, fa noho ny anarako masina izay nilotonareo a tany amin'ny jentilisa izay nalehanareo. Mandinika pastery izy, mandinika anao mpandray ny fanasan'ny tompo izy, dia miteny hoe zao ho afahako amin'ny sesitany io ianao, ho afahako amin'ny sesitany io ianao, averiko any Jerosalema ianao. Tsy ny fitiavako anao no mahatonga anao an'izany, sao diso hevitra ianao a. Tsy ny fitiavako anao no mahatonga anao an'izany a, fa noho ny anarako izay nilotoinao tamin'ny alalan'ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-bola, ary hitany manodidina anao zany. Ary aratsiana ny anarako noho ny fitiavan-tenanao sy ny fitiavam-bolanao, ka noho ny anarako izay litonao teo amin'ny jentilisa. Jentilisa mijery ady hoe io pastery io tia vola, io pastery io tia tena, ka noho ny anarako dia ho averiko any an-tsesitany ianao, avy any an-tsesitany ianao, ho diovoko ianao. Zany ny vaovao mahafaly ry havanao. Ianao manompo sampy io, manompo sampy ny tenanao sy ny vola io, toy ny any an-tsesitany ianao e.
ary zay nge mahatonga anao sahirana ny fanompony mpiandry tsy tonga miofana mpiandry malana vao mandeha miangona anitsesitany le mpiandry anitsesitany le mpiandry tsy maro anao le titre ry havanao dekona tana fantatrareo moa filaza amin'ny dekona le rehefa le amin'ny andro fanokanana azy iny ihany manao photo de groupe fa eo ny 100% présent dekona zay le izy fa anatena dekona présent 100% zany ianao amin'ny alahady hafa le fanokanana afy a tsy miexiste zany satria maro am'le dekona manompo sampy a tiany tenany a tiany volany a mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra etsetra anetsesitany izy ka sarotra aminy no akaty am-piangonana satria lavitra be zany anetsesitany zany satria manompo sampy fatany hoe mila miandry fa tsy miandry izy ato izy miandry ato izy miandry fa le fiainany tsy miandry avana fa io Andriamanitra io zay le vaovao mahafaly atorony ianao hoe miandrasa am'izay zay tokony tena iandrasany dia zany menao fanahy vaovao zany menao fo vaovao fo nofo mitepy fitiavana ho aho fo nofo mitepy fitiavana ho an'ny hafa ka hoe tsy ho tia tena ntsony fa anana sosian'ny hafa am'izay anana sosian'ny hafa ary atomboko amin'ny vady aman-janako zany manana fo nofo tsy fo vatro tia vola intsony fa hoe io vola kely io vola be men'Andriamanitra anao io dia efa nisy projet misy asa misy lalana efa tian'Andriamanitra hampandehanana an'io zay ry havanao zay ny fahamarinana voalohany ho anao zay te hiandro marina an' Jesosy miala amin'ny fanompo-tsampy dia ny sampy ny tenanao sy ny sampy ny volanao fiarena fa te hamerina anao avy any an-tsesitany Andriamanitra tsy noho ianao fa noho ny anarana zay litonao ampya zay andro nandotoana ny anaran'Andriamanitra zay fahamarinana faharoa ry havana zay omen'ny tompo a any olona zay miandro marina dia hoe eo amin'ny Matthieu toko faharoa amby folo eo amin'ny Matthieu toko faharoa amby folo andiny faharaiky amby telopolo ny andiny fa raiky amby telopolo ndeha raha antsika mamaky zany ry havana ary noho izany a dia lazaiko aminareo hoe azo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy fitenenan-dratsy a samy hafa rehetra fa tsy azo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenan-dratsy a fanahy masina ny olona zay miandro marina an' Jesosy ry havanao dia tena mitandrina aoka zany mba tsy teny ratsy ny fanahy masina ny ota rehetra tsy hakanavaka dia azahoana famelan-keloka rehefa hibebahana fa hoe ozy izy Jesosy zany ota amin'ny fanahy masina zany dia tsy azahoana famelan-keloka anka tsy azahoana miala amin'ny fatezerana zay ho avy fahamarinana faharoa dia hoe ny olona zay miandry an' Jesosy marina dia mitandrina mba tsy teny ratsy a ny fanahy masina ahoana hoe mitandrina mba ninona tsy teny ratsy le voalohany ahoana miala amin'ny fanosampy a ary faharoa mitandrina mba tsy teny ratsy a fanahy masina raha jerenao ry havana le contexte eo aloha zay foana manko le izy raha mamaky ny mpandinika ianao dia be ny hoe fanazavana an'io fa miainga amin'le contexte faran'izay tsotra mamoaka démonie Jesosy mamoaka démonie Jesosy dia mijery azy eo le fariseo mijery azy eo izy dia hoe Belzébuba no amoahany io an'io fanaratsy io zany hoe le asa ny fanahy masina ao amin' Jesosy a lazainy reto fariseo reto hoe devoly na Belzébuba zay aloha zany le hoe
fitenenandratsy a ny fanahy masina ary miteny ratsy ny fanahy masina izy jereo tsara fa tsy gentilisa no miteny ratsy ny fanahy masina eto fa jiosy zany hoe mpivavaka sika mpivavaka zany no mety hoe tratran'izany fitenenandratsy a ny fanahy masina izany de hoe rehefa naseho nanao asa tsara ny tompo de le famonjenany olona amin'ny fampahorian'ny demony ka hita miariary eo ny toetran'le mpivavaka hita miariary eo ny toetran'le mpivavaka hita miariary eo ny toetran'le mpivavaka dia mangina izy ohatrany tsy manan-kolazaina ntsony izy tsy manan-kambara ntsony izy anoerana an' Jesosy de lasa miteny ratsy ny fanahy masina izy lasa miteny ratsy ny fanahy masina izy zay le aingan'le tenin' Jesosy ry havana any amin'ny jeronke vetivety marka 3:30 ao amin'ny synoptika marka 3:30 zareo hoe satria ny olona 3:30 satria ny olona nany hoe azo-panahy maloto izy zay ary izy hoe Belzebouba nandroany démonie de io ry havana efa rentsika angamba zany le fampianarana nisy mpanitsy fivavahana misy olona miteny hoe ny papa ao a Rome io a de tena hoe antikristy tena hoe devoly bon mila provena hoe devoly io devoly izy a raha ohatra izy teny hoe manohitra ny tenin'Andriamanitra raha teny hoe manohitra ny tenin'Andriamanitra na manolana ny tenin'Andriamanitra zay le izy fa raha tsy manolatra ny tenin'Andriamanitra izy aza tenitenena hoe devoly fa raha manolana ny tenin'Andriamanitra izy na mandiso tenin'Andriamanitra de tena hoe antikristy izy zay le indraindray misy olona tsy tianao ary zay le fampiarana azy am'izao koa misy olona tsy tianao fotsiny zao satria miteny marina aminao mpivavaka teny marina aminao mpivavaka de lazainy hoe azony fanaratsy io avoakanao fitenenana hoe andao hoe fa rehefa manao asan'Andriamanitra tsy maintsy fingan'ny devoly zay le miteny ratsy ny fanahy masina ry havanao olona ohatran' Jesosy mpanompon'i Jesosy tsy mandiso tenin'Andriamanitra tsy mandiso fandaminana fa tsy mety aminao fotsiny de teneninao hoe aha asan'ny devoly zany anazy zany fa raha jerena ingany ry havana kanana sujet momba an'io tsika amin'ny herinandro ny fanahy masina melohan'ny Pentecoste momba nyty le hoe miteny ratsy ny fanahy masina ity fa tsy voavelatra eto fa rehefa jerena ry havana ty le hoe amin'ny akapobe ty le hoe miteny ratsy ny fanahy masina ity de azo lazainy faran'izay tsotra olona zay mahafantatra tsara ny tenin'Andriamanitra zay le mpivavaka olona mahita ny asa taon'Andriamanitra zay tahaka an'reto fariseo reto olona reto nefa de hoe miziriziry tsy bebaka miziriziry tsy iova de zay le miteraka fanamafisam-po ary efa ela ny ela de tena hoe zavatra teny a sy lasitsaina vahiny aminao zany hoe fibebahana izany ry havanao ny olona miandry an' Jesosy dia mitandrina fatratra mba tsy teny ratsy a ny fanahy masina famarinana fahatelo farany ry havana famarinana fahatelo farany a de hitantsika eo amin'le andininy fahasivy eo ihany fa ireny ihany a no milaza any aminay a de zay fidirana azonay ho aty aminareo a sy ny alanareo tamin'ny sampy a iverenana amin'Andriamanitra mba hanompo a an'Andriamanitra velona sy ny marina ny olona miandry an Jesosy avy any an-danitra tsy mipetrapetra-potsiny a fa manompo a an'Andriamanitra velona manompo a an'Andriamanitra velona zay ny fahamarinana fahatelo ry havana manompo an'Andriamanitra miaraka amin'le toetsaina hoe miandry
tsy hoe miasa fe miasa fotsiny zany, tsy hoe miasa be fotsiny zany, fa miasa satria maninona asaina manompo a eo mpiandrasana an Jesosy avy any an-danitra. Ary io Jesosy avy any an-danitra io ry havana, io no modely, io no modely. Jerentsika aloha hoe toetsain'io Jesosy io no modely. Filipianina 2 ry havana. Filipianina 2 ny andininy 5. Ny apôstôly Paoly miresaka an Jesosy, amin'ny anaran Jesosy, Filipianina 2. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaika hatramin'ny fahafatesana. Nanaika, manompo anatin'ny fanekena, manompo anatin'ny obéissance. Io zavatra tsy haitsika hoe io ry havana dia efa milaza aminareo fiangonana, efa mampilaza ny ambaratonga ny any amin'ny foibe ny any amin'ny synodam-paritany ho avy ny fanavaozana mpiandraikitra amin'ny herintaona. Okizay le mialangalana, okizay le mialangalana. Raha ohatra ianao hoe tena miandry marina ny Jesosy avy any an-danitra, miendrasa eo am-panimpona, miendrasa eo am-panimpona. Zay le izy. Okizay le fitenenana hoe allo pasteur aloha ety fa aloha io an'ny hafa. Zay le zavatra. Ditanareo saka mahatonga an'ity fiangonana ity okitoto e. Nareo tokony ianao tsy manao, dia le hafa tsy tokony manao lasa manao dia kitoto le fiangonana. Zay le izy. Fa hoe miandra, zay le obéissance. Manompo anatin'le obéissance. Tsy haitsika io e. Vonina iantsika nompo fa tsy haitsika zany hoe manompo anatin'ny obéissance zany havana. Nanao vasivasy 5 zartenany tamina namana zay dia mahita an'le miresaka ny fanimpona eo. Dia ozy izy ako tamin'le namana zay hoe le andiana dekona amin'ny 2019 angamba hoa mbola ataontsika misalotra ny anarany hoe mbola fankatoavana ihany. Azonareo hoe le izy le andiany amin'izao fotoana zao fankatoavana. Dia andao atao hoe mbola fankatoavana ihany satria mbola lavitry ny afin'ny kitaire havana. Zay le izy. Ary io le izy hoe fa pasteur Sloveny maninona e? Ozy izy Jesosy, ozy izy ny apôstôly Paoly, manahafa n'io Jesosy andrasanao avy any an-danitra hoe manompo amin'le obéissance. Il a souffert l'obéissance jusqu'à la mort. Zay le izy havana. Manompo anatin'ny fankatoavana. Dia ianao no mananantoka voalohany hoe tena mandositra ny fahatezerana ho avy aho. Ary rehefa mijery an'le toetsain'le mpanompo, manompo an'Andriamanitra velona ry havana. Eo amin'ny Filipianina eo mba tsy andehanana lavitra dia jerentsika kay le 12 Filipianina 2:12. Ny anaran Jesosy, koa amin'izany ry malala, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe koa aza raha tsy eo miasa amin'ny tahotra sy ny ofitra hatanteraka famonjena anareo. Miasa amin'ny tahotra sy ny ofitra hatanteraka ny famonjena anareo. Zany ny olona miandry an Jesosy avy any an-danitra, tsy manao asana pastera fotsiny, fa miasa amin'ny tahotra sy ny ofitra hatanteraka famonjena. Dia le famonjena amin'le fahatezerana ho avy. Zay le izy raha. Ary ny olona ny afantarany hoe miasa amin'ny tahotra sy ny ofitra ianao ry havana hatanteraka ny famonjenanao, dia hoe miasa ao anatin'ny fankatoavana. Ditanao hoe fona Jesosy tsy natanteraka ny fankatoavana indray ateto. Fona Jesosy tsy natanteraka ny fanekena indray ateto. Fona Jesosy fa mbola miverina amin'le samboko indray ateto. Fona Jesosy fa asaina hianatra momba zany hoe fanamasina zany amin'ny herinandro fanamasina zany efa fantatra fa efa tsy ho sady amin'izany arivo zany. Zany ny olona miasa amin'ny tahotra sy ny ofitra ry havana hatanteraka ny famonjena. Faranana zao teny zao.
ry havanao be faharipo, manana patience infini amiko sy aminao Andriamanitra. Zany mbola anorony ianao mazava tahaka an'izao. Ny antom-pisianao dia ny fiandrasana an' Jesosy avy any an-danitra, zay amonjy antsika ary ny anarany rery no amonjy antsika amin'izany fahatezerana ho avy izany. Tiantsika izy ary araka le hira zay niraintsika teny talohany toroteny, enganen'ny fanamasina, enganen'ny fanamasina. Ary ohatra ny diso ihany le hoe enganen'ny fanamasina, fa engane ianao ka anaiky ary amela ny fanamasina hanoratra an'izany teny zany ho teny velona ao am-ponao, ary dia teny hanovanao, hanome antoka sy toky ianao fa tena hoe handova ny lanitra ianao raha maty azy ianao afakadiny ray. Ary dia ianao koa no tena hoe tena hoe ankalazy ny anaran'Andriamanitra any amin'ny jentilisany zay andehananao ho aminao ny fahasoavan'ny Tompo. Amen.